manjakatokana fantadaza amin'ny fikirakirana sorabe etsy andram-bato itaosy. Maro ireo efa nahazo tombontsoa sy fahasoavana avy aminy. Raha toy ianao ka mifofotra mafy nefa tsy mahomby, manana tsena na varotra mihitsoka na tsy mandeha na ihany koa tia ampiroborobo izany, manana trano na tany tsy mety lafo, mampidibola nefa tsy mahangona, tsy maharereny, tsy mety mahita asa, tsy ambinina amin'ny fitiavana, tsy mety tafiditra anaty fanambadiana, tokantrano mikorontana, maditra vady na zanaka, tsy mety mahazo zaza, manana aretina tsy fatam-piaviana, mahatsapa fa voagejany ny herina hody ratsy, na ihany koa mahatsapa mosavina nisy namorika, dia aza misalasala manantona ny manjakatokana etsy andram-bato itaosy. Izy no nanampy anao amin'ny famahana ireo olana mianjady aminao. Larana tokana ihany no azona ny manjakatokana dia ny 034 72 499 02. Ho fitazomana ny tsy ambaratelo ny fiainanao dia tsy misy olona milahatra eny amin'ny manjakatokana fa sur rendez-vous avokoa ny fotoana rehetra. Antsoy ary ny laharana 034 72 499 02. 034 72 499 02 na ihany koa ny page Facebook Tsy ambaratelo-piainana. Enary tompolasy tompovavy ankafaliana indray no hitsidianay ny tokantranonao amin'ity alina ity anatin'ny fandaharana fomba sy fady. Ny lohahevitra hoentsika ho an'ity androany ity dia lohahevitra somary miavaka kely, tranga fahitenenivon'ny fiarahamonina eny nefa mety be dia be no tsy mihevitra n'izany hoe misy fipakany amin'ny tontolo ara-panahy. Ny resaka firaisana ara-nofo, ny hevitra izany amin'ny resaka ny tontolo ny vitany, ny mety fetraikan'ny fanaovana firaisana ara-nofo amin'ny olona, mety tsy mitovy vintana aminao, tsy mifanaraka vintana aminao. Izay no entina amin'ity androany ity anatin'ny fandaharana fomba sy fady. Andriamatoa manjakatokana, izy no vahintsika amelabelatra ny makasika an'izay lohahevitra ho an'ny androany izay. Tsy ho lava resaka isika fa avy hatrany dia hiditra amin'izay lohahevitra ho an'ny androany izay, ny resaka firaisana ara-nofony, ny fipakany izany amin'ny tontolo ara-bitana. Ndao ary araka aminay anatin'ity fandaharana fomba sy fady ity. Izay resaka hoe firaisana ara-nofo, ny resaka tontolo ara-panahy izay, indraindray mety hoe zavatra mandeha ho azy ilay izy ho amin'ny fiainana andavanandro, indrindra ho an'ny tanora, kanefa misy ifandraisany amin'ny tontolo ara-panahy. Manahoana tokoa mahakasika an'izay Andriamatoa manjakatokana? Ya, marina tokoa izay satria raha ny hitantsika eny amin'ny fiarahamonina izay iainantsika izany ankehitriny dia nisany ataoko hoe manjary lasa zavatra mandeha ho azy izay le hoe lafo ny firaisana ara-nofo izay, indrindra fa ny eo amin'ny fiainan'ny tanora. Ny tsy fantatra dia ny hoe noho ny fivoarana ve, sa noho ny fitsokan'ny rivotra avy any ivelany ve, noho ny fitazana misy na hoe tsy voafevy ny mahatonga izay, satria hitantsika fa na dia ny ataoko hoe mbola tanora, na dia ataoko hoe ny mbola zaza mihitsy aza dia efa miditra ao anatin'izay le hoe lafin'ny firaisana ara-nofo izay. Hitantsika ihany koa nefa ny eny amin'ny fiarahamonina iainantsika eny fa misy ny ataoko hoe fa ataoko hoe mivoana mihitsy raha izay lafin'izay, satria misy ny ataoko hoe fiarahan'ny lahy samy lahy na ny vavy samy vavy, na ihany koa ny ireo ataoko hoe mitovy fananahana no miaraka no miditra ao anatin'izay le hoe lafin'ny firaisana ara-nofo izay. Tsy hiditra lala loatra ko ny amin'izy ireny satria ataoko hoe misy ny ataoko hoe fotoana manokana mbola ifampiresahana hoe manahoana ny makasika raha hoe izay manokana. Farany hoe lafin'ny firaisana ara-nofo izany no resahantsika dia fantatritsika fa anisan'ny varavarana anankiray ngeza be izy io izay ivezivezen'ny tontolo ara-panahy raha hoe eo amin'ny lafin'ny fiainantsika zanak'olombelona. Misy idirany lafin'ny ara-panahy ny firaisana ara-nofo satria ao ny misy an'ireo ataoko hoe karazana ovitra miabo sy ny ovitra mihiba, na hoe ireny karazana vibration raha miteny vahiny dia ny vibration positive sy ny vibration négative. Rehefa miresaka an'izay le hoe resaka miabo sy mihiba izay isika
dia noho izany eo amin'ny tontolo ara-panahy dia misy ifandraisan-tanteraka mihitsy zay, izany hoe rehefa misy ny zavatra izay ataonao zany ka ny resaka tontolo mihiba no tafiditra ao anatinao dia le fiainanao amin'izay fotoana izay mifandraika amin'izay ihany koa dia lasa midina ihany koa ny fari-piainana. Ka raha ohatra koa hoe ny tontolo miabo nefa no tafiditra be ao anatinao dia amin'izay le fiainana no ataoko hoe mandroso. Noho izany ao anatin'io firaisana ara-nofo dia hitantsika fotsiny hoe mety ny ara-batana no mifandray fa ny 80 isan-jato ny zay le hoe firaisana ara-nofo izay atao izay dia ny tontolo ara-panahy no tena mifamezivezy be ao anatiny ao. Noho izany tsy ataotao foana izy io fa mila jerena, mila fantarina tsara ny olona izay rahanao izay vao hidirana makany amin'izay le hoe lafiny firaisana ara-nofo izay. Eo moa ny ataoko hoe misy ny ataoko hoe fahataitairana ao anatin'ny atsara-tare, ao anatin'ny atsara-ambika. Eo ihany koa ny sasany mety sanatrin' zany sodoka ny lafin'ny arabola dia tsy mijery intsony hoe tokony rahako ty na tsy tokony rahako na ho an'ny lahy zany na ho an'ny vavy dia naintsika sodoka mireny zavatra hitan'ny masotsika ireny dia avy hatrany dia manaiky ao anatin'le fanaovana firaisana. Hitantsika raha moa fa ny sasany amin'nataoko hoe zavatra mampalahelo any anatin'ny lafin'ny hoe misotrosotro, any anatin'ny lafiny hoe miaraka mandihy, any anatin'ireny toerana manokana ireny dia mifampiresaka vetivetika eo fotsiny ny sasany dia efa tonga dia mandeha miroso makany amin'izay le hoe lafin'ny firaisana izay. Fa ny zavatra tsy fantatra ny sasany nefa dia tokony fantarina fa ny fafinaretana kely ao anatin'ny minitra vitsy na ny fafinaretana mandalo dia mety ampiditra an'izay le hoe angovo mihiba ao anatinao zay ka isanatry ireny no hitondra fahampitehana, hitondra faharavana eo amin'ny lafin'ny fiainanao izay amin'ny fotoana maharitra mihitsy moa zany. Ka azagaga raha misy ataoko hoe olombelona anankiray ataoko hoe mety tsara teo ny fiainany fa avy eo izy rehefa miaraka tamina olona anankiray izay mety tsy neritreretina, mety olona madio, mety olona mijoro tsara, mety olona mitsikitsiky sy ny maro samihafa fa ny any ambadika ny fiainany ny olona iny dia mety tsy fantatra. Ka rehefa niaraka tamin'iny avy eo dia lasa ataoko hoe mitsototongana izay fiainana izay. Eo mety indraindray ny sasany mety mijery hoe ilay olona ny arahako dia olona manan-karena, ilay olona ny arahako dia olona manan-katao, ilay olona ny arahako dia mety olona tsara fanahy. Fa ny zavatra hitanao ety ivelany zay fa ny tontolo-panahy ambadika n'iny olona iny dia tsy fantatra. Ka noho izany ilaina fitandremana dia fitandremana izay le hoe fidirana ao anatin'ny firaisana ara-nofo izay. Zany hoe mety hiteraka tsatoka ho an'ny olona anankiray ve izay resaka hoe firaisana amin'ny olo tsy fantatra, amin'ny olona tsy fantatra ny resaka ara-bitana, mety hiteraka blocage. Tsy ilay ntsika manko mieritreritra foana rehefa hoe misy ny tsatoka dia nataon'olona, ny tsatoka dia mosavy ataon'olona, mety tranga ohatr'izay ve niteraka tsatoka ho an'ny fiainan'olona anankiray. Marina tokoa zay satria ataoko hoe misy olona ataoko hoe ny hita eny amin'ny fiarahamonina na ihany koa ny olona izay ataoko hoe ny tonga manantona ny manjaka tokana dia indraindray rehefa misy zavatra tsy mety tokoa eo amin'ny fiainana dia mbi ao anatin'ny eritreritra foana ilay ataoko hoe ny misy misopatra, ny misy mamosavy, ny misy mamorika sy ny maro samihafa. Ireny zavatra maro hita eny amin'ny fiarahamonina ireny ary ny ankabeazan'ny olona dia anisan'ny voan'izay zavatra izay dia lasa manana olana eo amin'ny fiainana. Fa ihany koa mety tsy voatery amin'ny zavatra tahaka an'izay araka ny efa ambarako foana fa mety avy amin'ny zavatra izay ataon'ilay olona ihany. Ny resaka vintany ianao teo fa anisan'ny ataoko hoe zava-dehibe ao anatin'izay le lafin'ny firaisana ara-nofo izay ny fijerena ny vintana ihany tokoa ho an'izay olona miaraka aminao satria misy ny ataoko hoe ianao olona marefo ohatra eo amin'ny lafin'ny ara-bitana izay ka vao misy olona manana an'izay le hoe manana vitana mahery izy kanefa izy manana an'izay le hoe tontolo-panahy mihiba izay any anatiny any dia mora ny findrany iny makany anatin'le olombelona anankiray. Ka raha ohatra iny olona iny ohatra mety
olona ataoko hoe manana olana be avy any amin'ny alehana avy any mety efa mipahabiozina avy any amin'ny fiainan-tany mety efa ataoko hoe manana olana ra-panambadiana na olana ara-bola sy ny maro samihafa any amin'ny fiainany andavanandro dia izay le hoe tontolo mihiba izay ka rehefa miaraka amin'iny lay olombelona dia lasa mifindra izay le hoe ny olona miaraka aminao dia mila fatarina na dia eo amin'ny lafiny ara-bitana ihany azany fataro anefa misy ny mpivady izay ataoko hoe samy miteraka izy anankiroa samy mety mahazo zaza izy anankiroa fa rehefa mivady izy dia tolombitana anankiroa izay mifandratra ka tsy mety mahazo zaza ao anatin'ny tokantrano fa rehefa samy any avelany nefany na ihany koa hoentina makany amina mpitsabo dia rehefa atao ny analizy jerena mombamomba anazy ireo dia olombelona tena samy afaka mahazo zaza tsara mihitsy ka rehefa samy any avelany araka nambarako teo dia mahazo zaza amin'olona hafa izy fa ny ireo mpivady izay miaraka kanefa mifandratra vitana dia azo etreretina ny antony anankiray izay mety tsy azahoana zay le hoe lafy ny mahazo zaza izay ny eo amin'ny resaka tsatoka dia anisany dia tena anisany ary anisany ataoko hoe fototra anankiray tena angeza be mampisy an'izay le hoe tsatoka na blocage eo amin'ny fiainan'olombelona anankiray izay ny fanaovana ny firaisan'ara-nofo tsy voaro itsika rehefa miresaka an'izay le hoe tsy voaro zay na tsy fitandremana izay dia any amin'ny resaka aretina ara-batana foana no mbi ao anatin'ny saitsika ny resaka sody sanatry mivoaka ny sody sanatry mahazo aretina firaisan'ara-nofo tahaka ny sida na ny estes ny maro samihafa fa eto ako dia tsy miresaka an'izay le hoe lafy ny aretina ara-batana izay fa any amin'ilay tontolo ara-panahy any amin'ilay fiainana iainana isan'andro mihitsy ka azagaga raha ohatra ianao ka araka nambarako teo hoe nety tsara ny fiainana na fiainanao manokana na fiainatokantranonao lamina tsara fa avy eo nao solafaka sanatriny zany ka tafaraka tamin'ny olona tany avelany dia iny zavatra azonao avany avelany iny metinao tao anatin'ilay tokantrano na dia iny ray mandeha monjy aza sanatriny zany dia izay le tontolo mihiba izay dia na ilay ovitra mihiba izay netina tao anatin'ilay tokantrano ka ny mizaka mivokany avy eo dia ilay vady amanjanaka satria lasa misy tsatoka ilay fiainana lasa tsy misy mandeha araka ny tokony misy daholo izay zavatra ny ainana rehetrarehetra ao anatin'izany ny lafiny araboly azagaga raha sanatria voaroaka tapoka amin'ny asa no ohatra ilay olona ao anatin'ilay tokantrano azagaga raha bokatrosa tapoka ohatra azagaga raha manana olana araboly ngeza vetako azagaga raha sanatria misy aretina tsy manam-pahataperana ao anatin'ilay tokantrano ireny dia vokatra ilay zavatra vokatra ilay tontolo-panahy mihiba izay azo avy any avelany dia izay le mila n'ilay fitandremana satria mampisy tsatoka ao anatin'ny tokantrano dia fantatritsika tsara rehefa manazava an'izay foana hoe misy resaka tontolo-panahy misy resaka asina ao anatin'ny tokantrano ka rehefa misy olona anankiroa vonona hivady rehefa misy olona anankiroa manapa-kevitra ny tokantrano n'olona lafiny ara-pitiavana dia misy afo mirehitra tsy hita-maso ao anatin'io tokantrano ka iny lay atao hoe asina iny ka rehefa iny asina iny no voaja dia mandroso ny fiainan'ilay tokantrano rehefa iny asina iny no ajainy ny mpivady ao anatin'ilay fifanajana amin'ilay resaka fijangajangana io resako rehefa iny no voaja dia mandroso ny tokantrano fa rehefa misy ray amin'ireo mpivady ireo no ataoko hoe solafaka any avelany any na ataoko hoe manao fananina mihitsy mijangajanga any avelany any na mampirafy moa zany dia maty tsy kelikely io asina ao anatin'ilay tokantrano ka rehefa io avy eo no tena maty tanteraka dia iren'ilay fiainana mikorotana iren'ilay fiainana tsy mandeha araka ny tokony izy ireny fa olana lava no iainana ao anatin'ilay tokantrano ka iren'ilay tsatoka izay azo avy amin'ny izay le hoe fanaovana firaisan'ara-nofo tsy voaro tamin'ny tany avelan'izay fa zay ny amin'ny lafin'ny tokantrano fa misy ihany koa ny amin'ny eo amina olona nataoko hoe mbola tsy ao anatin'ny tokantrano azy miarakaraka amina karazana olona eny amin'ny fiainana iany any eny dia misy ireo tsy tafiditra ao anatin'ny tokantrano tsy mety tafiditra ao anatin'ny fanambadiana ohatry ny hoe fiaina mionjoonjo rereny fotsiny
ataoko hoe ny tsy hita hoe inona ny tanjona, tsy hita hoe inona ny hafarana, fa de ohatrany hoe mandehandeha ho azy amin'izao fotsiny ny fiainana. De ireny sanatria zany mety azo avy amin'izay le hoe ataoko hoe fanaovana firaisana avy any avelany izay natao hoe tamin'ny hoe olona izay ataoko hoe tsy natokisana moa zany na hoe tamina firaisana izay tsy voary. Eo amin'ny resaka ovitra ndraisana de mato manjaka tokany ny resaka ovitra ve zany fampisito ny ovitra io sa hoe manahoana misy olona tsy mahazo ny tena hoe hevitra izay le atao hoe ovitra na ny énergie io izy tsika na ny vibration zay manahoana tokoa zay resaka ovitra zay eo amin'ny tontolo mpiainan'ny olona amin'ny andavanandro. Ya fiainantsika zanak'olombelona dia tsy mandehandeha ho azy amin'izao fa miankina amina zavatra maro samihafa. Izay zavatra hita amin'ny masontsika rehetra dia miankina amin'ny fiainantsika daholo, na ny zava-maniry, na ny biby, na ny zavatra hita eny amin'ny habakabaka ny lanitra dia mifandray amin'ny fiainantsika daholo. Ireny resaka volana, ireny resaka kintana, indrindra fa ny masoandro dia ny toeran'izy ireo na ny fihetsika izy ireo tsirairay avy dia misy ifandraisany fiainantsika zanak'olombelona. Ny biby izay miaina dia misy ifandraisany amin'ny fiainantsika zanak'olombelona. Eo anatin'izany indrindrandrindra araka ny fanontanianao dia ny eo amin'ny resaka tontolo ara-panahy. Dia rehefa miresaka tontolo ara-panahintsika dia miresaka angovotsika, dia miresaka ovitra isika. Dia rehefa miresaka amin'ireo dia misy an'ilay atao hoe mihiba sy miabo araka ny nambarako teo na hoe ny negativa sy ny positiva. Dia ny fiainan'io rehefa be dia be loatra ny tontolo mihiba ao anatin'ny fiainantsika na hoe ny tontolo negativa moa zany dia olana lava no iainana, olana lava no hita, ary izay zavatra ataontsika rehetra tsy mandeha araka ny tokony ho izy avokoa. Fa rehefa ny pozitiva ny be dia be ao anatin'ny fiainana, rehefa ny miabo be dia be ao anatin'ny fiainana dia lasa zary ohatrany hoe mandeha ho azy daholo ny zavatra rehetra. Rehefa mba mitady vola isika ohatrany hoe tsy hita kory hoe inona ny tena hoe ezaka tena hoe natao ohatra indraindray nefany miditra ao anatintsika izy le hoe lafirabola izay. Mivarotra isika ohatra dia mba mandeha arak'izay ihany koa ny zavatra izay ataontsika. Dia ny fiainantsika zany mifandray tahaka an'izay daholo. Ka eo indrindra ny fidiran'le hoe mpivady izay mpivady ataoko hoe manana tontolo pozitiva anankiroa ve sa manana tontolo negativa anankiroa, sa ny pozitiva sy negativa no tafaraka ao. Dia izay no amaritana an'ilay hoe mpivady mandroso, mpivady tafita, mpivady tonga any amin'ny tanjona irina sy ny aty amin'ny mifanohitra an'izay hoe mpivady miaina ao anatin'ny fahoriana lava, na ny ankohonana miaina ao anatin'ny fijaliana, ankohonana miaina ao anatin'ny tsy fisina, ankohonana miaina ao anatin'ny tsy fahitana asa, miaina ao anatin'ny ataoko hoe fahampikatrosa, ny fananana olana arabola sy ny aretina maro samihafa. Izay le miainana anatin'ny tontolo mihiba na ny negativa izay ilay tokantrano na ilay olombelona anankiray. Noho izany zany ny fiainantsika dia mifandray amin'izay le hoe lafo ny ara-panahy izay. Fa ao anatin'izay resaka firaisana ara-nofo izay dia anisan'ny tena varavara anankiray araka nambarako tery amin'ny voalohany izay mifandraisana mampita an'izay le hoe resaka ovitra izay. Ka izay ny ilana ny tena indrindra ny hoe fitandremana. Ka noho izay lafiny rehetrarehetra izay mihitsy no mahatonga nylay atao hoe ny zavatra tsy tokony atao eo amin'ny fiainantsika indrindra fa eo amin'ny lafiny firaisana ara-nofo. Izay ny tokony tsy hijangatsangana, izay ny tokony tsy angalarana vadin'olona indrindrandrindra. Rehefa mangalatra vadin'olona ianao dia sady manimba ny asin'ilay tokantranon'ilay olona araka ny efa nazavaiko tery aloha, no manimba ny asin'ny tenanao. Ka raha tokantena ianao no sady manimba ny ason'olona, manimba ny asonao izay dia ianao lasa mizaka olana lava eo amin'ny fiainanao. Ilay tokantranon'ilay olona ihany koa dia tafiditra ao anatin'izay. Ka izay ny antony ataoko hoe tsy angalarana vadin'olona fa loza no ny loza ny ataoko hoe ny fidirana, ny fanaovana an'izay lay zavatra anankiray izay. Eo ihany koa ny antony anankiray ataoko hoe ny tokony fifanajany ny olona anankiroa izay miaraka mba tsy hisy izay resaka ataoko hoe tontolo negativa izay. Eo ihany koa ny ataoko hoe ny tsy anaovana firaisana amina karazana olopady
eo ihany koa ny tsy anaovana ataoko hoe ny firaisana fa tantany fotsiny amin'izay olona hitantsika eny amin'ny rehetra eny fa mila tena ataoko hoe fitandremana noho izany zany ataoko hoe raha mpandoko ny resaka dia olona anankiray olona azo antoka olona hitanao fa mitondra tontolo miabo ho anao izay no tokony ho anaovana an'izay hoe firaisana ara-mofo izay mety hoe misy mpivady ihany koa ve tsy mifanambina mety hoe mpivady tsy resana ndre matoa manjaka tokana foana le tokony hijery vintana ny mpivady mialohan'ny vadina mialohan'ny rana mety tsy nanao an'izay fombafomba zay tonga ao atokantrano amin'izay mety hoe tsy mampirafy raha matoa tsy mampirafy rangah fa hoe lay ovitra ao anatin'izy mivady no tsy mifanambina dia mety hiteraka ihany koa ve resaka hoe tsy fahombiazana eo amin'ny fiainana maratra zay ataoko hoe ny antony mahatonga ny tsy fahombiazana mantsy ao anatin'ny tokantrano ankiray dia lafiny maro fa ny androantsika miresaka n'izay le hoe lafiny firaisana izay manaraka tsika mety mola mijery lafiny hafa maro samihafa ihany koa hoe inona ihany koa ny mahatonga an'izay le hoe sakana izay fa reo amin'ny lafiny vintana ny fanontanianao dia marina ary araka nefa voalaza ombenombeno foana fa isika ankehitriny ao anatin'ny fiainana dia lasa variana satria efa naritsika ireo karazana fomba izay hita fa mahasoa ny fiainana tamin'ny tany aloha dia manjary tsiraisika intsony amin'ny ankehitriny fataro tsara fa ireo ataoko hoe razambe antsika teo aloha teo ireo na dia tsy nanan-karena be azy izy tao anatin'ny tokantranony dia nanana kosa an'izay le hoe filaminana tao anatiny fiainatokantrano izay ny filaminana misy maro samihafa mba milamina ao amin'ny lafin'ny fitiavana mba milamina eo amin'ny lafin'ny tontolon'ny fambolena sy ny fiompiana noho izany misy fierikarena ao zany mazava ho azy raha tamin'ny andro taloha mba milamina amin'ny lafiny any amin'ny zanaka sy ny maro samihafa ireny dia zava-dehibe teo amin'ny tontolo ny fiainana ka rehefa misy olona anankiroa andeha hiditra ao anatin'ny tokantrano rehefa misy olona anankiroa tapa-kevitry ny hiara-dalana dia mijery izy ireo amin'izay le hoe lafin'ny vintana izay fa amin'ny ankehitriny dia manjary lasa variana isika lasa manjary mandeha ho azy rehefa misy olona mifankaty na dia vao miona fotsiny aza herinandro ohatra dia efa hoe andao zany hitokantrano tsy mirarahan'izay hoe tsodrany ray aman-dreny ihany koa tafiditra ao anatin'izay fa tonga dia lasa fotsiny ireny zany lasa ataoko hoe manjary mahatonga tsy fahatombanana ao anatin'izay le tokantrano izay ka manjary miteraka olana maro samihafa noho izany anisan'ny tena zava-dehibe tokoa ny fijerena an'izay le hoe lafin'ny vintany mpivady izay mba hananana fiainana mirindra tsara ao anatin'ny tokantrano fa eo amin'ny lafin'ny ara-pitiavana raha ne amin'izay le hoe lafin'ny vintana izay rehefa misy olona anankiroa hoe tsy mifanambina ara-pitiavana kanefa matsapa hoe mifankaty le mifankaty eto zany dia ohatrany hoe taitra fotsiny hoe tiako ty olona ty fa tsy nijery lafiny fitiavana ka rehefa ao anatin'ny tokantrano avy eo dia eo vao mahita tsy fetezana dia izay no mahatonga an'le hoe lasa mampirafy lasa samy manao ny ataony le mpivady ka nefa rehefa izay ny zavatra misy hoe samy manao ny ataony any avelan'izay dia tsy ny anankiray irery zany no mitondra n'ilay tontolo mihiba ao anatin'ilay tokantrano fa ilay mpivady anankiroa mihitsy dia hitantsika hoe inona ny zavatra misy amin'izay fotoan'izay mety ny arabola mety ety ao anatin'ilay tokantrano lafiny anankiray fa ny akoatr'izay tsy misy mandeha amin'lohany avokoa misy ny any sasany mety ataoko hoe lafiny ara-taranaka ihany koa mety ihany koa mananjanaka fa ny ankoatr'izay tsy misy mandeha araka tokony izy noho izany anisany tena zava-dehibe ny fijerena zay lafiny ara-bitana izay ihany koa ia raha ohatra solafaka ka te amerina n'izay asina izay manjaka tokana fantatry ny olonaami'resaka hoe fitsaboana amin'ny alalan'ny sora be azo atao ve ny mamerina n'izay asina izay amin'ny alalan'ny sora be maro tokoa ny manontany an'izay ary anisany arany ataoko hoe fantanina mipetraka matetika tonga ty amiko ty hoe raha sanatry solafaka raha sanatry tratran'ny zavatra tahaka an'izao dia omeo an'ilay vahaolana izay toroyanay hoe inona ny zavatra tokony atao dia araka nambarako foana ny tontolo ny fitsaboana dia samy manany azy ary izay foana ny efa ambarako hoe ny manjaka tokana manokana amin'ny ankapobeny tsy dia milaza loatra ny karazana ataoko hoe vahaolana iraisany rehetra satria
ny vaolana dia samy manana ny anazy arakaraka ny fototry ny olana izay mahazo an'ilay olombelona anankiray ka raha raisika hoe eo anatin'izay lafiny firaisana ranofo zay mbola misy antony be dia be ao inona ny mety zavatra fiditra ao anatin'ilay olombelona inona mety zavatra nahavoray anazy olona tahaka ny ahoana ny araka taminazy nazahoany an'izay olona manambady ve olona mativady ve mativady tsy vita fomba iny mety adinikelina zay fa iny fiarahana amin'ny olona mativady tsy vita fomba dia anisan'ny zava-doza ny fiarahana amin'izay satria an'ilay misy an'ilay resaka le ataoko hoe fanamanambady anankiray indray izay mety olo resantsika ihany koa manaraka na mety fandraisana tamin'teo aloha fa anisan'ny tena zava-doza ho an'ny olombelona fidiran'izay le hoe fana manambady izay dia eo ohatran'ilay hoe misy olona anankiray marary manatona mpitsabo dia tsy mitovy daholo ny vahaolana rehetra noho izany ny tena tsara indrindra raha sanatry mahatsapa tena manana an'izany olona zany dia ny manatona foana ny tsara ny tsara fanatona dia mifampiresaka jerena hoe inona ny fototry ny olanao ary inona ny vahaolana ny fanandrify amin'izay ary ao anatin'ny tontolo ny fitsaboana amin'ny alala ny sorabe manan-karena an'izany ny sorabe manan-karena ny fitsaboana an'izany ny sorabe manana ny tsiambaratelo be dia be mahakasika an'izany le sorabe noho izany ny tsara indrindra ny dia ny manatona mba ahitana an'izay le vahaolana ny fanandrify izay raha maniry ary anantona nandriamatoa manjakatokana ahoana ny fomba atao ahafahana miaona na ihany koa hoe manao an'izay resaka consultation zay amin'andriamatoa manjakatokana ya etiandrabato itosy no misy anay tamin'ny taloha moa zany araka ny efa fantatry ny maro ary mbola valazaiko any amin'ny ankehitriny ny hoe teny mba mamorony misy anay dia misy indraindray ny sasa manao hoe aleny amba mamorony no dia davinay fa tsy leny andrambato fa izay le teny amba mamory afa ankehitriny zay efa toke ny kisaka kely nankety andrambato itosy ety tsy misy olona milahatra araka ny efa fantatry ny maro fa sur rendez-vous avokoa ny fanatonana makaty amin'ny manjakatokana noho izany miantso ny laharana 034 72 499 02 miantso an'io laharana io iray andro mialoha maka an'ilay rendez-vous satria noho n'izay tsy fisisin'olona milahatra izay dia ny tsara maka rendez-vous dia mahazo ory ianao dia amin'izay ory izay mihizy ianao no tonga makaty dia amin'izay no raisina rehefa mahazo an'ilay ory aleo tonga aloha kely dia miandry toy izay tara dia sanatry tsy voaray miantso ny 034 72 499 02 raha ohatra ka anantona mivantana misy ireo ataoko hoe olona lavitra misy ihany koa ireo ataoko hoe noho ny asa amanandraikitra izay tsy azo ialana kanefa ny manana heritreritra izay le hoe so dia sanatria manana olana ka te hijery manokana tia consulter ny tenany nefa ny tsy afaka manatona dia azo atao tsara ny miditra ao anatin'ny tambazotra sosialy ny Facebook moa zany dia miditra ao anatin'ny compte manokana any manjakatokana na ihany koa miditra ao anatin'ny page Facebook tsy ambaratelo-piainana ny anarany ireo anankiroa ireo ihany ny fandraisana amin'ny manjakatokana dia ny compte personnel manjakatokana sy ny page Facebook tsy ambaratelo-piainana misy compte anoany mandeha mampiasa ny sary manjakatokana dia rehefa mahita an'izay le sary zay dia avy hatrany dia miditra avy hatrany dia sotroka nefa sanatry solokinin'olona any ianareo dia lasa ohatrany hoe manjakatokana ny sanatry no manao an'izay zavatra izay ny ahafantarana hoe compte ny manjakatokana ilay ifampiresahanareo amiko dia misy eo amin'ny biographie eo amban'le sary eo amin'ny profil eo amin'ny biographie dia misy an'ilay laharana 034 72 499 02 rehefa tsy izay ny laharana hitanao eo dia tsy manjakatokana izay fa compte manjakatokana page Facebook tsy ambaratelo-piainana ao isika afaka mifampiresaka ao ako manazava aminareo ny zavatra izay tokony atao rehetra misy nefa ny ataoko hoe indraindray tsy voavaly eo ny eo satria noho ny asa amanandraikitra izay sanina dia mety tsy mahavaly anareo eo ny eo fa kosa rehefa hitako ny afatrinareo dia miezaka foana ako ny mamaly ao anatin'izay mankasitraka n'andriamatoa manjakatokana nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandaharana fomba sy fady akasitrana ianareo atao amin'ny cultura TVFM ny amin'ny fanasana izay nitondrana nireo karazana ataoko hoe fanazavana izay inoko sy irariko mba hoe nitondra
afatra izay azo ndraisana na dia kely ihany azy ho atsika ny ampanaraka ny fandarana. Mirary ny sosany tsara ary mirary fombiazana ho an'ny rehetra dia ny tena maranako anazy dia hoe ilaina ny fanaovana firaisana raha ohatra ka amin'ny olona izay ataoko hoe azo antoka satria mitondra angovo ambony be ao anatinao ny fanaovana izay fa kosa tsy izay rehetra amin'ny teny hoe tiako ianao dia ndao anao firaisana kory dia iarahana daholo fa mety anivanao zay. Rary soa antsika rehetra. Saotra tokoka. Inoko fa nitondra fampahafantarana vaovao anao indray iny lohahevitra izay nentintsika ho an'ny androany iny. Efa natsidiko teny ampetim-boana moa hoe lohahevitra tsy dia resahana firy izy ireny kanefa dia misy fipakany amin'ny fiainantsika andavanandro, misy fipakany amin'ny fitadiavana sy ny maha-izy atsika. Izay indrindra no nitondrana izay lohahevitra ho an'ny androany izay. Ankasitrahantsika i Manjakatokana ny vahiny tato anatin'ny fandarany. Izy ihany koa dia anisany manohana n'ity fandarantsika fomba sy fady ity. I Manjakatokana dia mpitsabo amin'ny alalan'ny sorabe, mitsabo an'ireo aretina ara-panahy maro, manarina ny tontolo ara-bitana ihany koa. Raha toa ianao ka maniry hiresaka amin'Andriamatoa Manjakatokana na ihany koa mangataka fanampiana dia afaka miantso ny laharana izay misoratra eo amin'ny fahitalavitra io. Eo ihany koa ny page Facebook Manjakatokana na ny page Tsiambaratelom-piainana dia afaka mifanerasera amin'izay ianao. Makasitraka tompoko lahy sy tompoko vavy anatin'ny fanarahanao an'ity fandarantsika ity. Raha toa kosa ka misy fanatsarana tianao entina na lohahevitra tianao entina anatin'ny fandarana dia afaka miantso ny laharana 034 59 209 66 34 59 209 66 ianao. Makasitraka ary tompoko lahy sy tompoko vavy. Manjakatokana fantadaza mifikirakirana sorabe etsy Andrambato Itaosy. Maro ireo efa nahazo tombontsoa sy fahasoavana avy aminy. Raha toa ianao ka mifofotra mafy nefa tsy mahomby, manana tsena na varotra mihitsoka na tsy mandeha na ihany koa tia ampiroborobo izany, manana trano na tany tsy mety lafo, mampidibola nefa tsy mahangona, tsy maharereny, tsy mety mahita asa, tsy ambinina amin'ny fitiavana, tsy mety tafiditra anaty fanambadiana, tokantrano mikorontana, maditra vady na zanaka, tsy mety mahazo zaza, manana aretina tsy fatam-piaviana, mahatsapa fa voagejany ny herina hody ratsy, na ihany koa mahatsapa mosavina nisy namorika, dia aza misalasala manantona ny Manjakatokana etsy Andrambato Itaosy. Izy no nanampy anao amin'ny famahana ireo olana mianjady aminao. Larana tokana ihany no azona ny Manjakatokana dia ny 034 72 499 02. Ho fitazomana ny tsiambaratelo ny fiainanao dia tsy misy olona milahatra eny amin'ny Manjakatokana fa sur rendez-vous avokoa ny fotoana rehetra. Antsoiary ny laharana 034 72 499 02. 034 72 499 02 na ihany koa ny page Facebook Tsiambaratelom-piainana.